Efa saika atselsina avokoa ireo lakandrano ao amin'ny Tele Mahavoky Atsimo amin'izao fotoana izao. Ireo lakandrano ireo anefa no anisany manampy ny vahoaka amin'ny fotoanan'ny fahavaratra. Manoloana an'io dia manao antsoavo ho an'ireo vahoaka ny lehiben'ny Tele eny an-toerana mba amonjy ny fanadiovana faobe izay ho tanterahana ny sabotsy ho avy izao. Tonga zao ny fahavaratra dia manentana tsika rehetra indrindra fa magnamorony kanala mba hanadio indrindra fa amin'ny sabotsy ho avy zao dia isy ny fanadiovana izay rahantsika isaky ny sekitera rehetra koa manentana reo zany zahay mba hanadio itsika atany amin'ny Tele Mahavoky Atsimo dia mbola mamera ny fiangaviana ho antsika Tele Mahavoky Atsimo amin'izay fanadiovana manodidina ny arabe indrindra fa nareo mpivarotra eo diovy ny arabe toko diovy manodidina reo fa sakafo ny varotana fa mila madio. Anisany mampitaraina ny vahoaka ao amin'ny Tele Mahavoky Atsimo ihany koa ny tsy fisiany dabapako anarina ireo fako ireo. Efa nisy anefa ny dingana ataon'ny lehiben'ny Tele hatramin'izay nefa tsy mbola misy ny vahaolana hatreto. Ya momba ny resaka baka ordure aloha dia raha mafantatra moa amin'ny commune fa hatramin'ny 2012 zay ny nafangatahany dia hatramin'izao dia mbola tsy nazika mingavy ny tompony andraikitra koa mba hijery amin'ny Telenay satria sahirana reny collecteur le mpanamina fako ato aminay no manary fako zao zany matsabory efa vitsy no azonarena fako dia mingavy ny tompony zany mba hoe baka ordure anay araka ny fangatanay hatramin'izao. Ny fiara-miasa ny fokon'olona sy manalantanana ary ny tompony andraikitra voalohany eto amin'ny tanànany Mahajanga no afahana manadio ireo lakandrano sy manadio ny tanàna ary ny Tele Mahavoky Atsimo. Ny lehiben'ny Tele eny an-toerana sy ny vahoaka dia vonona hatrany ny andray an-tanana amin'ny fanadiovana ny tanàna.